Akafalina ny rabananao zay manaraka ny télévision malagasy amtianio faraka amby folony volana Desambra eny amby folo sy roa arivo ity raha mikasika ny mandrafitra ny metotetry ny andro manokana dia tsy mbola mahazo vahana ny mousson zany hoe aly zay malefaka zay tsy maro toerana trano no andrafitra ny metotetry ny andro saika manerana ny Madagasikara. Kasika ny toetry ny andro andrapitsy maraina araka zany dia somary andraona ny andro raha hoan'ny faritra ampovoantany ahitana orana tandrivindrahona kosa amin'iny faritra Boeniny ary andrahona vitsy kosa raha hoan'ny faritra Sisa. Ny torakandro kosa dia ahitana orana tandrivindrahona zay anakotraka avokoa amin'iny faritra Sofia, ny faritra Boeny, mahazo faritra Melaky, Menabe ka raha ty amin'ny faritra Iorombesy, ny faritra Atsimo Atsinanana somary ifandimbindrahona sy masoandro raha hoan'ny faritra Sisa. Ny maripana ambandrindra voavinavinina dia 12 degré Celsius ho an'ny faritra Vakana Karatra, mandidina ny 17 ka hatramin'ny 20 kosa raha ho an'ny faritra ampovoantany ary motrany 120 raha ho an'ny morontsiraka rehetra. Raha ny maripana ambondrindra kosa dia 13 degré Celsius ho an'ny Maevatanana, mandidina ny 19 ka hatramin'ny 20 ho an'ny faritra ampovoantany ary motrany 130 kosa raha ho an'ny morontsiraka rehetra. Raha mikasa ho any amin'ireo tanàn-dehibe ivelan'i Madagasikara ianao dia somary andrahona ny andro raha ho an'ny Paris, ahitana orana tandrivindrahona kosa raha ho an'ny Johannesburg sy Nairobi, fandimbindrahona sy masoandro ho an'ny Milan sy Bangkok. Mikasika ny toetry ny andro ho an'ny nosy manodidina Madagasikara indray dia somary ahitana orana tandrivindrahona any Maurice sy Seychelles, ifandimby kosa andrahona sy masoandro ho an'ny Comores sy La Réunion. Dia izay indray ary tompoko nazo tolotra anao amin'ny tian'io ity, manasa anao amin'ny manaraka indray veloma tompo.